hoentinay mitsidika ny distrikany Kongo indray ianareo androany aty amin'ny faritra Fitovinany ka ny commune ambanivohitra Ambinany Manapatrana no hojerentsika vetivety. Ambinany Manapatrana ny anarany amin'izao fotoana izao fa fahagolantany dia rano manko io Manapatrana io rano. Ka nisy tamin'ny fahagolantany zany nisy ombiasa. Sy mbola nisy io lalam-by io, sy mbola nisy ny lalana tôbila, mbola sy nisy ninina zany. Tamin'izay fotoana izay zay rehetra mpifehy ny tato fa maro ihany ny clan mipetraka ambony tendrombohitra. Misy mpimasy mitaiza an'io. Mpimasy avy any Rabakara, avy any Farafangana no nitezany ty toerany ty tato. Mipetraka ambony tendrombohitra ny olona tamin'izay fotoana izay. Dia rehefa niala le mpanjaka, le mpimasy, alohan'ny hialako izy satria nandram-pahalemana ny fitondrana tamin'izay fotoana izay, dia mba mametraka souvenir aminy hoe anaran'ny rano an'ny Farafangana Manapatrana, anaran'ny tanàna an'ny Farafangana Manambato Rabakara io, dia mba misia mitondra anarana an'izay nareo. Misy anarana Manambato ato, misy anarana Manapatrana. I Safy ny anaran'io rano io dia novana hoe Manapatrana. Fahatsiarovana amin'izay rangahy nahay nitaiza olona sy niady fa nanjaka ny fandriam-pahalemana. Aty afara rehefa tonga ny vazaha sy ny fisokafan'ny lalana mitao anarana Ambinany ny Manapatrana. Be dia be mbola voafehin'ny mpanjaka Sanakandriambakany Andriambavy ny tanàna. Raha ny kolosaina ara-pirazanana tena hita fa mbola misongadina jusque amin'ny andro iaignansika zao tena mbola voateza tsara zay. Raha misy zavatra ataoko une fois miteny ny mpanjaka hoe zao ny atao amin'ny tsara, tonga dia mirona amin'izay le olo. Zay indray aloha no Masakazo Roso androany teto amin'ny commune ambanivohitra Ambinany Manapatrana, fa afaka andro vitsomonja dia hoentinay mitsidika district iray indray ianareo Amaraky indray